fiadanany tompo daholo ny tonoana amintsika rehetra. Amin'izao fotoana izao rehefa miteny marina selon la Bible ianao dia lazain'ny olona fa adala. Lazain'ny olona fa adala ianao. Fa izay zavatra izay misy passage ao amin'ny filazantsara ao Jesosy Kristy rehefa nilaza ny amin'ny mofinaina. Nilaza ny amin'ny tenany izy dia hozy ny fariseo sy ny mpanoradalàna hoe versaina. Adala izany. Zany hoe ny trangan-javatra zany mifanitsy amin'izay hoe rehefa milaza ny marina ianao dia lazain'ny olona fa adala izay dia efa selon la Bible izay. Amen. Fa maninona moa isika no miteny an'izany? Isika dia milaza ny marina eto fa hoe Madagasikara dia tsy an'i Kristy fa an'ny karana, an'ny sinoa, an'ny mafia, an'ny mpanolana, an'ireo mpikatsaka tombotsoa sy ny mpihinana mpahafolo-karena sy ny sisa be da be. Dia rehefa nolazaintsika izay marina izay selon la Bible, dia lazain'ny olona fa adala isika. Lazain'ny olona fa versaina isika. Mahazo opa, mahazo latsa, dénigren'ny olona sy ny sisa be da be. Ka izay zavatra izay dia efa selon la Bible izay. Raha ohatra ianao zany milaza marina ka halan'ny olona, dia ahoana ozy ny Baiboly? Aoka ho fantatrareo fa izao Jesosy Kristy efa halany talohanareo. Tianao foana Jesosy na izany ara. Mirary soa antsika rehetra. Shalom.